E aí fa samihafana ary mandray hevitra fa saika tsy maintsy manaraka ny zavatra mipetraka amin'izao fotoana izao fa dia ny vahoaka malagasy no manapa-kevitra mba ahafahany vahoaka malagasy minday anjara dia makany antsika ny conservation vita zay tsika makany koa any amin'ny dia tsy azo fanandanja tsy mety apetsaka raha vo tsara de raha tsisy féminisme mondial mazava ho azy any karama fa vita zany tena miaraka amin'ny Président, ça va tout continuer à l'enquête parlementaire à la session ça va être mettre fantenenina teo fanambarako fa ny ankety parlementaire dia misy budget koa miaraka aminy satria tsy maintsy hidina ny fotony zahay ka izay zavatra zay no anambarako amitsika hoe efa vita ny budget-nio satria tsy budget prévia tao anatin'ny budget-ny temerepirenena izy dia miandra finance fotsiny zahay anatanterana zay dia hidina ny fotony reny ankety parlementaire zay votina tato amin'ny dia andraikitsy dia izy no misy fatosonkevitra foana tenen'olo ao anatin'le izy izao vonanomboka isika izao amin'ny fanavozana ary tsy zahay no mitondra ty antemeram-pirenena ity teo aloha tsy zahay no mitondra an'io teo aloha zao vo manomboka ny fanavozana ary andraikitsinay solom-bava-bahoaka ary terenina lampanorenany izay hanara-maso an'ireny zavatra lazay torodokotry. Merci. Tongetra ianareo tsy mitady fa hitondra vaholana tsy eto anaraka fotsiny fa andraindraikitra ny antemeram-pirenena dia toerana iasany fahamarinana sy ny andraikitra tompolahy sy tompovavy ho fampiarana didim-panjakana laharana fahaina amby roapolo sy roarivo fito amby roapolo sy sivanjato tamin'ny valo avrily enina amby roapolo sy roarivo dia miatsika izao fivoriana tsy ara-potoana izao isika ho faritanterana ny andiny fa sivy amby sivifolo ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fanoloran'ny praiminisitra ny fandaharan'asa fanatanterana ny politika akapobe ny fanjakana ny fanavozana koa manantena izahay andriamatao praiminisitra fa ny fandaharan'asa zay atotra ho eto anivony antemeram-pirenena dia ho fandaharan'asa tena hitondra hifantoka amin'ireo lahara-pahameny vahoaka malagasy ary hitondra vokatra ary sampahitanana ao amin'ny fehim-potoana hainga averiko hitondra vokatra azo sampahitanana amin'ny fehim-potoana haingana ho an'ny fanavozana ny Repoblika Madagasikara ny praiminisitra. Ankoatrin'izay dia anisany lahara-pahamena atao mandritra n'izao fivoriana tsy ara-potoana izao ihany koa ny fandiniana ny andaminana ny volavolan-dalàna laharana fa telo amby roapolo bara dimy amby roapolo sy roarivo tamin'ny 20 desambra 5 amby roapolo sy roarivo momba ny fisoratana narana fahaterana amin'ny fomba manokana ao amin'ny fanatanterana fisoratana narana biometrika faobea izay andriamatoa praiminisitra mbola misy tetra
manaraka ireo vokadratsy navelan'ireo rivodoza sy andro ratsy nandalo teto Madagasikara isika ankehitriny. Eo ihany koa nefa ireo ady maro samihafa ifanaovan'ny firenena maro any ivelany izay tsy maintsy hisy fiatsaikany eto amintsika. Manantena izahay fa hikaroka ny hevitra sy handray fepetra rehetra ianareo eo anivony fahefana fanatanteraka mba hanamaivana izay mety ho fiatsaikan'ireo amin'ny fiainany vahoaka malagasy. Vonona izahay eto amin'ny teperam-pirenena hanampy anareo amin'izay rehetra azonay atao fa mitaky fandraisana fanapahan-kevitra haingana. Avery koa vonona izahay hanampy anareo fa mitaky fanapahan-kevitra haingana sy mahomby avy aminareo fanatanteraka. Andriamatoa Prime Ministre, manana filoham-panjakana chef d'État isika eto Madagasikara. Koa everiko fa rariny raha homena haja ny birao-panjakana rehetra amin'ny alàna fametrarana ny sarin'ny filoham-panjakana any amin'ireny tompola sy tompovavy mamelary ianareo raha hitondra fanazavana fohy mikasika ny resabe mandeha amin'izao fotoana izao momba ny hoavy ny androm-panjakana eto amin'ny firenena. Tsy karika fa misy hevitra maro samihafa eo anivon'ny olom-pirenena. Misy ireo mitaka andravana ny androm-panjakana misy ankehitriny. Ary misy koa ireo miaro ny fitohizany ireo araka ny rafitra mijoro. Zava-dehibe ny manamarika fa ao anatin'ny fanjakana tandalana isika eto Madagasikara dia azo ekena ny fahasamihafakely saikoso rafitra hitondra ny firenena dia tsy maintsy miorina hatramin'ny miorina hatsany amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna manakely. Amin'izao fotoana izao ny fitondrana misy mijoro ara-dalàna tanteraka araka ny didina voaka ny ACC laharana fahafolo ACC bara de telo tamin'ny 14 ny volana oktobra 2020 sy roarivo. Noho izany fanovoana na fanitsinan rafitra dia tsy maintsy atao amin'ny fomba ara-dalàna sy demokratika ary ao anatiny ireo sehatra voarafitra mazava toy ny fikaonandoham-pirenena sy ny fifidianana fa tsy atosika any amin'ny sifrana ara-dalàna izao fitondrana mijoro izao. Ho tanterahana tsy hoe ny fikaonandoham-pirenena hanehoan'ny vahoaka malagasy kely mahakasika ny lalam-panorenana sy ireo rafitra hitondra ny firenena. Ny fitakiana fandravana ireo rafitra mijoro ara-dalàna ankehitriny dia raisinay ho fanakorontanana atao tsy anatanterahana ny fikaonandoham-pirenena. Izay andrasan'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy ireriana no maso mandidy sy tompo fahefana feno amin'ny fanapahan-kevitra hitondrana ny firenena. Tsy misy ampahan'olo na antokon'olo afaka isantoka izany fahefany vahoaka izany ka hanery sy hampikorotana ny fitondrana. Noho izany dia mitaona ny vahoaka malagasy izahay ka tsy hanaiky atao fitaovana fampikorotana ny firenena. Mitaona ny rehetra izahay mba hiantsy sy hiomana amin'ny fiandrasana anjara mavitsika amin'ny fikaonandoham-pirenena ho avy izay hamaritana miaraka ny lalam-panorenana sy ireo rafitra hitondra ny repoblika vaovao izay hazotsika menakavy. Tompola sy tovovavy, izay no lohateny foty anokafana izao fotoam-pivoriana tsy ara-potoana izao fa amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana izay ho avy tsy ho ela amin'ny volana manaraka izao dia hanao misimisy ny tenako. Mamerina fisaorana ho antsika rehetra tonga nanotsona na ny vahiny izany na ny tompotrano morary soa manakariva ho an'ny vahoaka malagasy
misaotra tompolahy mankasitraka tompolahy